Miarabanao ny tokantrano manaraka ny météo-tsika ny sary azo avy amin'ny zana-bolana avy hatrany misy ny tirahona hitantsika zao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika mitatra aty amin'ny morotsiraka atsimo atsinanany Madagasikara ireo ny amin'ny ankapobeny no mandrafitry ny toetry ny androntsika izay manome vahana kokoa ny fiforonana oram-baratra moa zany amin'ny ankapobeny indrindra ny any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara sy ny afovoantany. Ny maripana ihany koa dia somary misy fiakarana ny maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany atao anatin'ny 3 andro ho avy zany ny ambiny kosa tsy dia misy ny fiovana raha ny toetrandrontsika ro ny rapiso vao maraina dia andraona ny andro ny faritra atsimo andrefana ny faritra Andoy ary ny faritra Anosy torak'izay koa ny tendrony avaratry Madagasikara iny ny tany kosa dia manjaka tanteraka ny masoandro ny rapiso izay ho an'ny rapiso tolakandro mitohy hatrany ny orana any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara ny faritra atsimo andrefana Anosy ary ny any amin'ny faritra Andoy mitatra aty amin'ny avoantany ihany koa izay ny faritra Vakinakaratra Moromania Matsiatra ambony ary ny ilany atsinanany faritra Kiorombe miainan'izay ihany koa mitatra aty amin'ny morotsiraka atsinanany Madagasikara moa izay ny alina miandrika ny firaona ray kotroka ihany koa ny faritra Sofia dia Nasava Analanjorofo ary ny faritry Melaky sy Menabe. Ny ambiny dia mandraondraona ny andro mety isy ihany tandrindraona ny alina ho an'ny faritra Analamanga sy Tasy ary ny any Bongolava. Ny maripana vovinavina amin'izay rapiso izay dia eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 any afovoantany ary 9 ka hatramin'ny 30 any morotsiraka atsinanana mahatratra any amin'ny 13 degré izay ho an'ny tendrony avaratry Madagasikara iny. Ny any amin'ny ilany andrefana kosa 20 degré celsius ho an'ny atsimo andrefana fa raha makany avarabaratra kokoa ianao dia miakatra hatrany amin'ny 13 degré celsius izay maripana izay any amin'ny faritra Betsiboka mahatratra any amin'ny 30 degré celsius ny maripana vovinavina amin'izay androny rapitso izay ho an'ny androny sabotsy dia mbola mitohy hatrany ny oram-baratra indrindrindrindra moa zany ho an'ny avoantany ary mahazo an'izay ihany koa ny faritra Analamanga sy ny faritra Itasy fa ny any atsimo kosa dia manomboka miverina maimaina amin'ny ankapobeny fa ny tanin'ny faritra atsimo andrefana no sisa ny andron'izay oram-baratra izay mitatra any amin'ny ilany atsinanany Madagasikara hatrany izay any amin'ny alina amin'ny ankapobeny moa zany dia ny tapakandro hariva no hitrangan'ireo oram-baratra ireo mbola mianazay ihany koa ny faritra Sofia sy faritra Diana ny ambiny dia maina ny andro ny maripana vovinavina ho an'izay andro ny sabotsy izay hatrany dia miakatra hatrany amin'ny 20 degré celsius ho an'ny afovoantany ny any amin'ny ilany atsinanana kosa 20 degré celsius ka hatramin'ny 30 degré celsius ary mbola mahatratra hatrany amin'ny 20 degré celsius izay any amin'ny tendrony avaratra. Misy fiakarana kely ihany koa ny maripana any amin'ny tapany atsimo andrefany Madagasikara iny 30 degré celsius ary miakatra hatrany amin'ny 4 degré celsius izay ho ny morotsiraka avaratra andrefany Madagasikara ny tany ny faritry Betsiboka dia mbola mahatratra hatrany amin'ny 20 degré celsius hatrany aloha zany ny maripana vovinavina amin'izay androny sabotsy izay amaranantsika azy ny alahady mbola mitohy hatrany ny oram-baratra amin'ny ankapobeny saika amin'ny voantany iray manontolo mitatra amin'ny morotsiraka afovoany atsinanana sy ny ilany atsimo atsinanana izay ho an'ny takariva petraka hatrany ihany koa ny oram-baratra ho an'ny faritry Sofia sy ny tany faritra atsimo andrefana ny ambiny dia maina ny andro amin'ny ankapobeny. Ny maripana vovinavina dia manodidina ny 17 hatrany aloha zany ho an'ny avoantany zany hoe tsy dia misy ny fiovana miverina 20 ka hatramin'ny 13 degré celsius ny morotsiraka atsinanany Madagasikara ary ahitana fiakarana raika amin'ny 30 degré celsius kosa ny maripana any amin'ny tapany atsimo andrefany Anosy ny morotsiraka avaratra andrefana kosa dia mijanona eo amin'ny raika amin'ny 30 ka hatramin'ny 13 degré celsius eo anatin'ny 3 andro zany dia 30 degré celsius no ny ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritry Betsiboka hatrany no ahitana an'izay. Izay ny météo-tsika tamin'ity an'io ty mitohy hatrany ny fizaram-baovao any amin'ny foibe famantarany toetry ny andro page Facebook io eo ihany koa ny YouTube météo Madagasikara azonao atao ihany koa ny miantso laharana 034 94 580 97 dia izay ny météo tamin'ity an'io ty raha-pitsindraifitra manaraka